eo makasika an'ilay roa mifitopolo ora sisilany be ny fanambarana talohan'ny prime ministre io ary anisan'ny taky an'izay le mitonona ho zain'izay moa le hoe ravana ny gouvernemanta taorian'izay ny rava le gouvernemanta eo indray ilay resaka hoe anteny mera-pirenena sy ny seni tamin'ny herinandro iny dia nisy zavatra nitranga teo anivon'ny seni izay mpikambana valo nametra-pialana ny anteny mera-pirenena mbola io fahitan'ny FLN le hoe resaka fanavozana eto ihany koa satria firaisamon'ny pirenena zao miadevitra ihany koa le hoe andefa solotena sa tsy andefa ao anatin'ilay mpikambana promahatry ny seni amin'ilay rafitra teo aloha le resaka famezana fempotoana reny hoe 72 heures 48 heures reny eo amin'ny fanaovana politika reny fanao satria efa fantatra mialoha ilay faravany ilay gouvernemanta raha manaraka ny faneho-kevitra nataoko nareo herinandro mialoha narava ny gouvernemanta tena formel mihitsy ny teny hoe ravy gouvernemanta io ary tsy maintsy soloana ary androany amin'ny teny aminareo koa io gouvernemanta voatendry io tsy maintsy ho ravy io ary tsy maintsy soloantsika gouvernemanta fiaraha-mitatana raha izao politika hitondrano ny finoan'ny fanavozan'izao an'ny oraraha io misy lalana be deabe misy sorti be deabe tokony andehanana ahafahana miala am'ilay izy fa raha ny lalana andehanan'izao dia miafarany am'ilay hoe fanerenny sadeky atsika na ny communauté internationale atsika hanao gouvernemanta fiaraha-mitatana satria rehefa tsy mahatafapetraka ianao de teren'ny olona koa anao ametraka satria azadiny fa diso miankon-doha loatra amin'ny vola vanivelany tsika ary io fiankinan-doha io no mbola mampifikitra ny fitondrana ankehitriny amin'ilay hoe lalam-panorenana fa tsisy an'izany resaka hoe tahotra mihitsy fa tsisy an'izany hoe de iza nitondrona any rehefa mandrodana firenena ny olona rehetrarehetra nandrodana firenena nga rehefa mirodana de mirodana tsisy rafitra atahorana an'izany hoe iza nisy olo azy ka anolo an'ilay rafitra no andananao eko ahoana no eritreretinao fa tsisy rafitra hitondra raha oarodanao io fa ny tena marina de hoe tahotra amin'ilay sazy tahotra amin'ny tsy azahoana vola tahotra amin'ny tsy fitoizan'ilay famatsim-bola avy any ivelany satria miara-malala nge fa 80% maherin'ny budget atsika ay budgetaire de manaiky zay manaiky an'izany hoe misy an'izany zavatra any fa ny fomba fiady kosany eo amin'ny politika amin'ny diplomatie zany misy lalana be deabe ahafahana izorana am'le izy sy voana am'le izy fa tsy ohatran'izao kosany hoe manjary avoatery atsika hanao fiaraha-mitantana izy io ary anangana an'izay gouvernemanta fiaraha-mitantana zay ao arinany faharavany ito gouvernemanta ito le gouvernemanta hitsangana eo zany tena hoe hosokosoko tokoa ve sa hoe mbola le hitaingina n'ilay rafitra nampiongana ny andro rajoelona rafitra mifanavozana eto ihany koa tsy mazava le resahana hoe sokisoky nge ohatran'izany tamin'ny taloha gouvernement iady na gouvernement zao le izy nge le olona le mitondra zany no iseho sokisoky be azonao fa raha ny zava-misy rehetrarehetra de tsy mandeha amin'ny am'izao misokisoky za de nalahelo mihitsy rehefa naharea ny ten'ilay premier ministre na de mbola voafotoana foy ary mitondrany teo de milaza izy hoe izay manohitra ozy izy am'izao fitondrana zao dia mpanoharina azafady tompoko na ianao manaraka ny lalam-panorenana de misy ny mpanohitra na ianao tsy manaraka ny lalam-panorenana de tsisy ny mpanohitra zay fotsiny ihany ary ny fanoherana tsy arak' izany teneniny zany fa ny fanoherana de hoe fantsina ny dianao handeha amin'ny fahamarinana sy ny rariny sinitsiny rehefa tsy mandeha amin'ny fahamarinana sy ny rariny sinitsiny ianao tsy mandeha amin'ny tombotsoam-bahoaka ny fanapaha-kevitra raisinao tsy maintsy toerin'ny FLN ianao ary anao fa ny FLN fanhoerana ngeda be ilay izy mihitsy nge ny tenenina hoe tsy mety io fa aza mandeha amin'io lalana io hatramin'ny androany nge mbola tsisy ny teny hoe zay tsy tia Mikael le na hoe mialay hoe Mikael mbola tsy niteny anao premier ministre io zay hoe mialay ianao fa tsy mamely ianao tsy zany le resaka fa hoe tokony tsisy tsony ny fandraisana fanapaha-kevitra mifanohitra amin'ny tombotsoam-bahoaka sy ny tombotsoam-pirenena eto amin'ity firenena ity nanoheranay an'Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina zany fahefana ara-dalàna no nitoerinay tsy nampatahotra anay ka tsy ny fahefana tsy ara-dalàna ohatra zao koa no le ampatahotra de hoe iteny an'izany le izy tena ataovy aloha mandeha mahitsy tsara satria izay nge raha mijery an'io gouvernemanta niala teo io zay tsisy niteny mihitsy ary samy tsisy nahita kosa hoe tena nanao adalàna ratsy be anao raha zavatra tsy mety mihitsy ny nataon'ireo fa de izy ny soloana tamiko eny de ianao ateoriana zany tsy tokony hiteny mihitsy hoe hanatsara zay fa nga ratsy be ny teny hoe hanatsara ianao fa le izy ny fitoizan'ny fanjakana rehefa azonao le fahefana de tokony mandeha am'le fahefana mahitsy ianao fa tokony miankina foana hoe anao ny fahamarinana anao ny itsiny anao ny aradrariny anao ny ampifanitsy
ny fanapa-kevitra rehetrarehetra raisina hifanaraka amin'ny tombontsoam-bahoaka zay ihany ny tediavin'ny vahoaka am'izao zay ihany satria ny vahoaka ny sahirana fa tsy ny fitondrana ankehitriny eo am'izay mantsy le hoe mpanohitra ity io efa hatram'izay io nisy voambolana fampiasan'ireo mpitondra to amin'ny fitondrana hatram'izay le hoe imbécile 6% anisany hoe mivovo ny mpanohitra ihany zay a anisan'ny voambolana tsy voatandriny eo amin'ny fitondrana io ary lasa ohatrany hoe mahatezitra ny olona na de hoe ny ao anatin'ny fitondrana ary le hoe fandrefesana na fanaovana tsinotsinona an'ireo olona mitsikera mba tsy tenenako hoe mpanohitra matetika ny olona ivelany fa tsy le tena mpanohitra nosorena am'ireny fisokajiana azy ho imbécile na mivovo na inona ilazana azy ho anay mpanohitra tsy maninona zay ilazana nanay zany za tsy mba tezitra mihitsy ny am'ireny ny ainako foany zany na le prime ministre teo aloha nge lazana efa nivovo koa fa tsy mampaninona anazy zany fa ny any zavatra ataoko de hoe nalazainao fa mivovo ohatry ny amboary a rehefa milaza ny hoe tsy fetezany firenena tsy fandehanana io zavatra io any amin'ny tombontsom-bahoaka ka reanao izay ny zava-dehibe amiko ilay vovoako zay zany reanao tsara hoe mio ndray le rifa mivovo fa tsy mifanaraka amin'ny tombontsom-bahoaka hono ny ataoko tsy maninona fa ny atsapahanao fa tsy mandeha amin'ny tombontsom-bahoaka ny zavatra ataonao ka ivolianao lalana handeha any amin'ny tombontsom-bahoaka zay ny zava-dehibe fa io tsy mampaninona anako izany ke ny olona rehetrarehetra rehefa mahazo fahefana maivava oatra n'io daholo tsy magaga nge reny teneny hoe sokosoko zany nge karazana vavane zany fa tsy anina fampitahorana ne zany intimidation zany tandremo fa zay ke jereo no nysandrinareo raha ohatra ka hananina anay nareo ohatry zany eny zany zavatra zany fa zay tsy matahotra an'izany satria zay nge tsy mila ady amin'izany izy ary zay nge tsy hoe mila vaniny fa hoe ataovy mifanaraka amin'ny tombontsom-bahoaka ny fanapaha-kevitra rehetrarehetra raisiny eto amin'ny firenena ampy anay zay eo am'le hoe fijerenan'ilay tombontsoam-bahoaka am'izay zany am'izao fotoan'izao tsy misy miraharaha io raha ho an'ny toton'andrakim-panjakana isan'ambaratonga aloha fa lasa ohatrany hoe any amin'ny faninjehana ara-politika sy ny hoe famalinan'ireo tsikera no ataony tompon'andrakim-panjakana sao de tokony inona ny tokony ho atao zany a mba ampiverina n'lay sain'le olona niakatra teo am'le fahefana vokatry le fitakim-bahoaka resaka sosialy ny teto fa tsy resaka politika le izy nge tsotra mitondra fanjakana izy zany a de tokony ho hainy tsara fotsiny a ny mizara andraikitra za tsy miteny azy hoe aza manentsika ny teo aloha nareo aza manao valifaty politika ataovy fa izao zarao tsara ny andraikitra asivo ny olona manao an'izany fanenjehana ataonareo zany atokano mihitsy ny fanenjehana rehetrarehetra zay tena atao na ny ara-dalàna na ny tsy ara-dalàna tany aloha rehefa tianareo enjehana enjeo araky zay itiavanareo azy fa havao hoe reto mba olona manao an'io fa reto kosany mba olona tena natao hijery ny tombontsom-bahoaka de mitokana tsara de samy mandeha zany mandeha sitrapon'ny mpitondra am'izay fotoan'izay de mba mandeha koa ny etaeta n'lay vahoaka satria am'izao fotoan'izao nge misy elona fantatsika tsara fa ny manahirana ny malagasy dia ny fitsabona tena ny olona rehetrarehetra mandoa etra io indrindra fa nimpiasa tena raha marary na parasetamôla ray arany tsy omeny ny fanjakana azy na parasetamôla ray arany tsy misy an'lay hoe tamberina ndraikitra mba azony am'le etrarehetrarehetra alohany ny magaga nefany de ny olona andoavany karama zany hoe ireo olona aloha karama ny volam-bahoaka zay alohan'le olona mitady etra rehefa marary mahazo an'izany atao hoe prise en charge zany mahazo an'izany hoe évacuation sanitaire zany etona ny rehetrarehetra nidikan'izay zany ianao le mpandoha etra zany lasa natao hitady vola fotsiny hikarakarana sy amelomana sy anaovana mahasosoa ny mpitondra lasa ohatran'izany ny fandraisan'ny vahoaka azy satria amin'ny vahoaka zay ao anatin'ny fanjakana rehetra de mpitondra daholo nikilazainy azy zany ny zava-misy zany tsy tokony ho amboariny zany io tsy resaka hoe vidim-bary zao so tsika raha mijery hoe midina ny vidim-bary eny etsena ono de tsy mahafaly ny vahoaka zany tsisy vahoaka faly am'izany inge satria maninona midina ny vidin'ny akotra any ambany vohitra rehetrarehetrany de maty lay tantsaha de lasa mahanitra de ireo vahoareo ny vahoaka satria reo ny maro anisy de lasa ny fimenomenonan'ireo ny fahantrany reo zany mahazaka tsy manana fa zao inona no ataony miakatra te andreny vohatra de mangalatra sy manao zay tiana ataony fotsiny rehefa tsy manana izy
zay le mahaolana an'le izy zay ka rehefa tsy hainao fanjakana ny mandamy azy zany de lasa tsy mety zay le resaka io tsy resaka fotsiny hoe carburant zany olona manana tomobile no miresaka am'zany fa tsy olona tsy manana tomobile mihitsy ny resaka mividina carburant isan'andro ny resaka jiro sorany zany mbola vo 16% ny vahoaka malagasy no tafiditra ao anatin'izany nefa tsy vita ny jirama ny manatanteraka ny contrat ny fanaovany tamin'ireo zany any ny olana eo olana 16% io vahanangeda be io fa tsy olana ny firenena tsy olan'ilay 30 millions zany hoe za zany mijery ny teniny hoe le izy tokony manokana mihitsy ny fanjakana rety teny ijery ny sosialim-bahoaka ary teny izay mihitsiny sosialim-bahoaka ny ataontsika hoe reny vokatry ny cyclone tany Tamatavy reny fa tsy Tamatavy reny nge ny vahoaka malagasy tsy any Tamatavy reny misy crise dolidoly aza dedaka mihitsy ny fitondrana manao hoe manao ny Tamatavy de hoe mahavita azy tsia misy olana Tuliara, misy olana Mahajanga, misy olana Deko, misy olana Nahatananarivo renivohitra ary zay teny itoeran'ny olana satria misy olona mipetraka sy mihinana eny amin'ny fako anisan'ny zany zavatra rehetrarehetra zany fitondrana ny firenena zany tsy fikerana an'izany izy fa matoa ianao nandray an'io fahefana io de milaza ianao fa mahavita ka rehefa tsy mahavita ialao ranga fa za tenenina hoe tsy vitako anatin'ny 2 andro eo am'izay oantsy Tomasina am'izao fotoana zay anisan'ny mbola misedra olana maro ny vahoaka tsy mitafo tsy manana trano fa de hoe mipetrapetraka fotsiny eny lasibatra any amin'ny 7 isanjato Tomasina taorian'ny rivodoza iny ray volana teoriana nidina tany filohan'ny fanavaozana ary teo mihitsy ngamba ny mety hoe nahatonga azy nandravan'ny gouvernemanta satria tsisy asa fanarenana tena hoe miroso fa lasa ohatrany hoe fifanenjehana sy hoe fisehosehoana ivelany fotsiny no ataon'ny sasany izay tonga any mizaran'ilay fanampiana inona zany no tokony atao andrindrana ihany koa n'lay fanarenana isam-pahatra am'izao fotoana zao efa mitrany be rafitra ihany koa tsika fanavaozana io tena tiako be le fanontanianao no tokony atao aloha amin'ny resaka Tamatavy io de zao milaza ny filohan'ny fanavaozana milaza ny rehetrarehetra fa misy volabe menan'zao ny zavatra tokony atao voalohany indrindra de zao raisina ny anarany BNGRC sy ireo mpiara-miasa rehetra aminy sy ireo olona rehetrarehetra ampiasainy mizara ireo an'ireo de savaina ny tokantranon'ireo aloha satria mahatoa lany lay fanomezana de misy lalany zany raha tsy tonga any amin'ny lay nandray de ny mpizara aloha zany ny jerena aloha izany tsy hoe fanenjehana n'lay mpizara fa fanamarinana hoe efa nijerena ny tranony tsy nisy ninona atao tsy naky izy zany jerena ny fianakaviany fa za kosa tsy sarotiny raha fianakaviany any Tamatavy no mahazo aloha ka fianakaviany ve tsy ho jereny moa fa ivelany Tamatavy zany tokony jerena nakaiza ny lalan'lay fanampiana efa tonga teo aloha sy ny zarainy satria menimenina za mahafantatra namana be deabe any Tamatavy telo ny tranony sasany rava hatramin'ny andro any nafantsika ray raha tsy azony nefa misy ditanao hoe misy mahazo vola misy an'izao izay le fomba fizarana zay zany izay zany tokony ho jerena akaiky zany nefa lasa fa voazara aloha de zay ary zay zavatra zay ny mahatonga foana miteny amin'ny rehetrarehetra eto amin'ity firenena ity de tokony misy le atao hoe na en présidence zany de tokony isy an'le atao hoe direction de la protection d'intérêt national io direction de la protection d'intérêt national io natao hijery fotsiny ny asa tsy manjary rehetrarehetra ataony manam-pahefana indrindra fa ny olona akaiky ny fitondrana toy ny ministra sy reny BNGRC reny satria raha tsisy an'izay fahefana zay eo anivony filohan'ny republika tsisy fahefana afaka anindreny reny fahefana ivelany reny zany hoe fametrahana fahefana ray mihitsy zany afaka hanindreny reny tafiditra anatin'izany zany mety tafiditra anatin'izany ny asan'ny police de police gendarme de gendarme militaire de militaire satria ireny no tena manao ny tsy mety rehefa mahazo fahefana fomba ty Afrika mihitsy io rehefa mahazo fahefana indrindra fahefana tampoka teteza mitotroa tena manao zay ataony mihitsy zany ilay mahazo fahefana rehetra de tokony isy an'izay izay direction de la protection des intérêts national izay no ahitana hoe ijery fotsiny hoe mandeha araka ny tokony izy hoe ny vola amin'ny akapobeany tsy amin'ny atsiprieny fa amin'ny akapobeany momba ny fanampiana zay nomena tareha Tamatavy nakany marina ve inona marina ny olana misy any Dego manahoana marina ty olona ato amin'ny secrenina ty manahoana marina ny olana ty Tuliara
ahoana marina ny fandehan'ity base tuléara ty tena mamotika marina aveo io zany tena zavatra mijery marina mihitsy sy mahitsy fa am'izay fotoana zay manaiky sy miaino ny filopirenena fa raha mbola apetraka fotsiny am'ireo hoe conseil technique de zao ny zavatra mitranga ireo olona rehetrarehetra manodidina ny président ankehitriny reo de nahazo fahefana amin'io fahefana ananan'io noho izany zany tsy tsikera mihitsy an'io fahefana ananan'io na ara-dalàna na tsy ara-dalàna na afaka mipetraka na tsy mipetraka zany le izy misy fanoherana tsotra fa le hoe tena hoe le fahefana mihitsy hoe tsy mahatafavoaka atsika nke président de ty fahefana raisitsika ty fahefana ny rofino ka mila akana manda amy vahoaka zay nge le izy fahefana ny rofiny io de mila manda avy amy vahoaka de ny fahaizanao mametraka an'izay fa kana ny manda avy amy vahoaka zay na manda ilazana azy na procuration ilazana azy na inona izy na famezam-pahefana ilazana azy ny essentiel de voafaritra mazava ny fahefana sy ny fotoana hitondranoilay filohan'ny telezamita voafaritra mazava ny fahefana ny tsararay fa tsy gaboraraka be anarysy ohatra zao de lasa matahotra na ny mpampiasa volo tsy mampiasa vola amina toejara ohatra zao fa mila jerevana akaiky ny firenena zao no tena manentsika miditra akaiky mihitsy am'izao satria anao concertation nationale tsika de ny firenena toany sovietika tononiko mihitsy toany frantsa toany reo firenena rehetrarehetra reo miezaka manantona am'izao mba hahafahany anana hametraka influence ametraka tsindry am'ireo olona rehetra anatsika ny concertation nationale na le fiaonam-be-pirenena mba hatafiditra ny hevitra voiziny ao anatin'ilay concertation nationale hampitombona zay lalam-panorenana tafapetraka eo hifanaraka amin'ny fahafahany miasa eto Madagasikara fahefana ara-dalàna ny teo tsy manantona anao izy satria tsy afaka anao an'izany fahefana tsy ara-dalàna ny ankehitriny afaka manao an'izany izy mba hahafahany zany mametraka an'izay hevitra ny rehetrarehetra zay de izay no ataony am'izao io izy miparitaka io tsy miparitaka makany amin'ny fianakaviana eo fa any amin'ny vahoaka any maninjy mametraka an'izay zavatra zay hoe nareo tokony zao tokony zao mba afaka miara-miasa tsara nareo afaka miasa tsara nareo tokony zao fanapaha-kevitra rehetra fa izay zavatra rehetrarehetra zay de fehezany la hoe hifanaraka amin'ny tombotsoan'ilay firenena rehefa avy eo ilay lalam-panorenana tafapetraka ao eo zay nge ny tedaviny olona zay nge no ataony eo fa tsy hoe tiany zany ianao makasika an'le zavatra nambaranao teo le hoe sampandraraha tokony isy eo anivon'ny fiadidinan'ny republika efa nisy an'io resaka doléance io fa anisan'ny hoe mampitarenan'ny olona le hoe mitaky vola le totona ndraikitra eo anivon'izay fiadidinan'ny republika izay nefa olona efa sahirana efa hiarana kolikoly antso-jay tany am'ireo sampandraram-panjakana teny fotony mitaraina eny fa mbola mitaraina ihany koa izy hoe mitaky vola be izay voaraisin'izy ireo nisy an'ilay ranamana manam-boninahitra iny moa sany eo andraikitra io ary nanao ampamoaka PDB nanao nytonona anarana vahiny olona ambony topona andraikitra am'izao fitondrana fanavaozany zao nambarany fa mifehan'ilay fitondrana fahitanao an'le hoe fanavaozany rafitra eo anivon'ny fiadidinan'ny republika io ihany koa mba tena hoe ho tompona andraikitra matapaka ny hevitra ilay tompona andraikitra eo anivon'izay rafitra izay raha hoe ty fitarainana sy hoe ady amina kolikoly eo anivon'ny fiadidinan'ny republika ty de mahazava ho azy Michel fa averiko misy le tsy voafaritra hoe atramrovina ary inona ny fahefany tsiraray zay le atao hoe feuille de route fa maritana an'izay ka raha nametraka an'le doléance teo de mazava ho azy fa samy afaka manao zay tiany ataony no mpitondra ao an-tapy sarotra be ny miaino an'izany hoe misy biby anankiray 10 lohany na olona 10 lohany sampona foana zany era-tany filaza azy fa hoe 10 lohany vatany ray sampony zany Madagasikara 10 no mitondra azy sampony zany tena sampony zany tsy mandeha am'izay reo vava 10 reo samy manana ny vava inanany samy mihinana ny nitsiny reo fa tsy miara-mihinana izany zavatra de mifandrivotra de le tsy voafaritra ny fahefany tsirairay de mifandrivotra de le doléance resahanao zany manao zay saipatany fotsiny izy ary zange miteny mazava ho azy nge mahatonga le olona makany aminao mitaraina ao amin'ny doléance efa somary tapidalaka le izy ary zava-dehibe le izy matoa tonga any aminao izy fa raha zavatra tsisy fotony navelany taty ambany taty de normal be zany le ao raha manjary misy lasa ohatrany hoe misy resabola ohatran'zany fa ny anahy zany resahako am'le hoe
protection de l'intérêt des intérêts de l'état zay tsy resaka doliance mihitsy satria resaka doliance de fifanolanana misy amina olona roa na telo fotsiny ihany fa ity zany tena hoe olona tena miandraikitra mihitsy ny fanaraha-masony ny tombontsom-pirenena mihitsy amy zavatra rehetrarehetra mihitsiny afaka manapa-kevitra de zay zavatra zay no izy ary fataro tsara fa raha mametraka n'zany rafitra zany ianao a de asorona mihitsy ny ao anatin'lay hoe manao asa travaux d'équipe izy na hoe mifamatitra de miaraka na tena le itsikera mihitsy autocritique mihitsy no ataony ao raha manao izy tena milaza mihitsy izy mampikeo ny zava-misy mihitsy izy hoe ty tena tsy mety ty satria zao mamotika ny fireneny ty am'izay fotoany zay zany ilay filoha raha mahay miara-miasa am'izay manaiky an'izay fomba fiasa izay de tsisy zavatra bavura be ohatran'io za tsy hiteny hoe tsisy mihitsy fa tsisy bavura be ohatran'io fa raha ohatra lay filoha mbola mieritseritra ihany fa hoe ho conseiller no anorevitra azy ilay conseiller anao reo za samy laza aminao ankehitriny fa olona matahotra anao reo ary olona manaiky fotsiny izay teneninao ary terena anatanteraka ny zavatra rehetra teneninao tsy zay ny conseiller tsy zay olona mifamaly aminao isan'andro amy zavatra rehetrarehetra raisinao raha ho hitany fa tsy mifanaraka amy tombotsombahoaka tsy mifanaraka amy politika tokony atao ny zavatra raisinao fa rehefa mpanolotsainanao no manao intelo aminao de fataro tsara fa efa manaraka ny sitraponao fotsiny izy zay tsisy mahaconseiller azy tsoto fa titre fotsiny sisany marobe ny olona voatontonona hoe mpanolotsain'ny filohan'ny fanavaozana am'izao fotoan'izao a ny fahitanao zany olona toy ny ahoana lay fepetra takiny feno fepetra n'izay hoe mpanolotsain'izay koatry ny fanambaranao hoe olona tsy voatery hitovevitra ary nisany hoe olona hitsikera mihitsy arany teneniko zany tsy miteny hoe tsy mitovy hevitra tena mitovy hevitra tena mitovy hevitra ny mpanolotsaina ny filohan'ny repoblika sy le filohan'ny repoblika mitovy hevitra hoe samy anasoa n'lay firenena ny farany eo ny fitovik-hevitra fitadiavana ny tombotsoa anasoa n'lay firenena fa lay fanapaha-kevitra raisina am'izay rehefa avy eo raha ohatra ka tsy mifanaraka am'izay tombotsoam-bahoaka zay ny isin'le mpanolotsaina zay tena ary ny raha amiko zany ny mpanolotsaina ny filohan'ny repoblika zany raha amiko de tsy olona tsy tokony hoe ny olona no miteny be loatra 70 ohatran'izao za zany tsy zany mihitsy ny mpanolotsaina ny filohan'ny repoblika de tokony isy farafakeliny ray isaky ny commune ary olona mipetraka any am'le commune olona tsy miala any am'le commune olona ao anatin'ny fiarahamoniny lay commune de afaka manoro-hevitra azy tsara hoe nety amy commune anay aty président ohatrohatran'izao fa kankevitra nge reny conseiller reny fa tsy olona mandeha miasa ao iavoloha tsy adiso be zany lay olona mandeha miasa any avoloha de efa mandeha miasa any izy tompoko ao anaty 4-4 de tsy mahita ininona tsony fa tonga aminao de ambron eo de manonofo izy ralina zay ny tantarainy anao fa ny mpanolotsaina de tokony olona miaina any anatin'ny any amy fiarahamonina be debe reo olona retirety eto Madagasikara mipetraka any amy commune rehetrarehetra any efa mandray retirety izy ampinao tambo-karama fotsiny amy mammpanolotsaina azy fa tsy mila vola be indrindra fa am'izao teteza mihitsy zao de ahafantaranao inona ny olana ry isaky ny commune rehetrarehetra fantatrao daholo ny olana isaky ny commune fantatrao daholo ny mety ety na tsy ety isaky ny commune rehetrarehetra afaka miasa tsara am'izany ianao raha ohatra ka ny tena izy zany ny zava-dehibe zany tsy ny any hitako kely fotsiny nge de zay ny raha tokony mametraka zany ny filohan'ny fanavaozana am'izao mametraka olona akaikindreo de tokony hoe tena le any am'le resaka momana hoe conseil politique zany sisany tena tokony apetrany fa teknika zany teknisianna rangah feny eraky ny tanàna any anaty biro-panjakana rehetra any feny teknisianna ary mahafantatra ny asany tsy mila karamaina tsony fa antanina fotsiny ny teknisianna zany any be debe fa ny conseil politika ny mety ilaina satria ny conseil politika de afaka misandrahaka eraky ny Madagasikara mifampiresaka tsara mandeha mandalina an'izany hoe inona marina ny tokony ety mety any am'le faritra ho raisina ho andraisana le fepetra ve ty fepetra ho raisitsika ty alohan'ny andraisana n'lay fepetra fa tsy raisina aloha le fepetra de aveo misy korotana vao alamina fa alohany andraisana le fepetra alefanao le conseil politique zany mandeha makany politiquement zany hoe le fiarahamonina mihitsy ny jerena hoe hampikorotana sa tsy hampikorotana n'lay fiarahamonina ilay fanapaha-kevitra raisina hazahoany lay fiarahamonina tombotsoa ve li sa tsy azahoany lay fiarahamonina tombotsoa izay ihany ny mila jerena fa ny resaka teknika zany ny olona nianatra rehetrarehetra de mahay teknika daholo daholo zay nisy ny maro-pahisa
epita amloha hevitra afitsika raha-pirenena ihany aloha tamin'ny terinandro ity dia nisy an'iny taratasy miparitaka iny resaka IST dia avy eo nefa no hoe sorona ny ray ny sasatsasany tamin'ny olana namoahana IST misy 12 fahitan'ny FLN nisy teratany vahiny maromaro tao big boss reo mpandraharaha anisan'ny hoe nifehany Madagasikara izay tompona orinasa goavana izan'izany resaka solika sy fifandraisan-davitra nisy mpanao politika maromaro ihany koa tao sesilany ny fanambarana isan'izany teo anivon'ny ministera ny fitsarana hoe tsy nanapa-kevitra tamin'io ny ministry ny fitsarana teo aloha fa ny Sohernaivo fa ny fitsarana ny manana ny fahaleovantenany amin'ny fanapa-kevitra raisiny ny ministeran'ny atany ihany koa fahitanao zany rehefa hoe reny ny voakitikitika ve dia anisan'ny mampitahotra sy mampiororo an'ireo tompona ndraiky mpanjakana satria vahiny maro le izy a voatontonona tao anatin'ilay ampamoaka nataon'ilay manam-boninahitra ray ihany koa ny sasatsasany tamin'ilay karanareo ny ahy zany de averiko le fahadevitra nataontsika tao tokony andray fanapa-kevitra fa fitonana zany zarainy roa tsara zany ny fahefana mpanenjika an'ireo tsy mety rehetrarehetra sy ireo olona tiany enjehany rehetrarehetra zay orinasa tiany enjehany apetrany misy tompona andraikitra ray zay oa ny hafandray a de manao fotsiny ny resaka sosialim-bahoaka de samy voajery le izy tsy manina le fanenjehana de faharo ny teny ateo hoe tokony apetraka tsara any am'le toerana misy ilay fikorotanana ilay conseiller alainao zany de izy mihitsy ny mahita hoa any am'le fiarahamonina hoe mety na tsy mety ny andraisana n'ilay fanapa-kevitra mialohany ny ampiarana azy zay ny teny mialohany ny ampiarana azy de efa fantatra politiquement zany ny ilaina conseiller politique zany naka politiquement fantatra hoe ity fanapa-kevitra raisiny tya raha mandray anio anao de mampikorotana firenena io satria zao raha tsy raisinao io a de manimba firenena io satria lany ny retsika potika zao zay zany ilaina le conseiller politique politiquement zany tokony jerena aloha izy io le IST resahatsika io aloha ataotsika hoe fombafomba ihany io ramiko be de be ny zavatra mibanaka eo be de be ny olo efa tafatsoko eo be de be ny aretsika vao tsela akory nisy rongony be tafavoaka eto resaka fotsiny raka zany eo mandeha ny doanina sy aniny zany reny rehetrarehetra reny tsisy hita zany matoa misy tafavoaka tsy manao raha anareo aleo fehezina am'izay mba tsy hitenenako hoe ray tsokombakomba ianareo fa tsisy IST zany tsisy dikany zany raha eto Madagasikara misy faritra nge rehefa enonao nge ny fiarahamonina hoa de hoe misy roplanina kely miainga eto isakin'izao misy helicoptera miainga eto isakin'izao misy sambo kely miainga eto rehefa ohatran'izao misy lakana kely miainga eto zany tsy ataoko makarary ando zany raha izany fa olona fombafomba ihany io fa nyteneniko hoe lay fanapa-kevitra raisina kosa mety ampikorotana firenena fatary tsara fa raha ianao zany manenjika ataotsika hoe ohatra orinasa vaventy eto zao ohatra hoe mpanao solika reo de ianao ve de mieritreritra fa raha enjehanao amin'ny endrika tsy manara-dalàna tsara ireo olona ireo de ieritreritra ave anao fa isy mpandraraha solika hafa ho avy eo na efa nyresahanao ary le olona tsy ho avy eo satria izy fotoana resahany aminao io baranahany Madagasikara avy eo anao mihidy tampoka nefa ny ana izy aza tsy hiditra ny investisseur eto ny garantie d'investissement eto tsisy mihitsy zéro zany napotika ny fitondrany Andrinirina Rajoelina zéro ny resaka mombany hoe garantie d'investissement tsy misy zany fanapa-kevitra raisinao na apetraky ny firenena ka miantoka an'ilay olona fa ho azo miantoka ny volany miasa eto de ireto efa miasa eto aminao reretinay no hompiretinao ohatra ny tervaimanta fotsiny ohatran'io tsy mety zany eo amin'ny resaka ekônomia zany tsy mety raha nananao vola le olona na misy zavatra tsy mety ataony ny fahafahanao mampiasa azy hampiverina n'ireo zavatra nahodikodynyireo zay ny jerenao voalohany lalany fa tsy ny fitoriana sy ny fisamborana azy sy ny anina rehetrarehetra tena tsara ho fantatry ny vahoaka malagasy mihitsy zany raha ohatra misy olona anankiray nangalatra ray tapitrisa atao aminao tsy hoe terenao iny olona ray tapitrisa iny terenao piretinao izy de lasa dorany le ray tapitrisa may le izy de voasambotra izy de inona no ataonao vononao fotsiny izy de zay tsy ampiverina n'le ray tapitrisa aminao zay fa ny fomba hazahoanao azy ahafahany le ray tapitrisa ho tafaverina eo aminao aloha zay aloha nijerena voalohany indrindrany ary ifehezana n'le olona tsy afaky niaka ny volanao tsony zay izy voasazina zany mila jerena tsara fa raha mahimaika fotsiny ohatran'io tsika tena tsy mandeha politiquement tsy mandeha le izy le fanapa-kevitra zany teny an'izany ary mampandositra
ny investisseur izany io toetra io ny efa mahatonga ny ataontsika hoe investisseur naleo mpanambola malagasy teratany malagasy manana vola be mipetraka amin'ny banky any an-dafy fa tsy ampiasainy eto Madagasikara satria io toetranao manenjikenzika manaporotra mamodika fotsiny io fa tsy mandamina tsara hoe zao atao tsara ny fipetraka io garantie d'investissement io de mety am'vao misy malagasy be deaibe anatapitrisatapitrisany lasa lazaitsika le am'le fitenenana hoe vola matory zay zany ilazantsika anazy zany lasa vola matory reny zavatra reny zany na hoe sur liquidité filazantsika azy fa hoe vola matory ho an'ny vaoka misy malagasy be deaibe manambola misy an'izany sur liquidité zany na vola matory zany fa tsy haitsika ny mampiasa azy satria maninony mbola tsy miasa izy de fa ampirorotsika amin'ny varilisite za hoe nietra be misavovony sy ny anina rehetrarehetra de tsy mandeha nefany ireny zany tokony isokatra orinasa hanymeasa ameasa ny rehetrarehetra ary tokony harovanao tsara ny mpanambola rehetrarehetra hoe zao ny fananaovana anazy rehefa arovanao ny mpanambola ny dikan'izany hitanao eo akaiky eo amin'ny fiarovanao azy eo raha manao ny tsindry azo leny izy na manao tsy mety fa rehefa avelanao anao baranahany izy izay izy no afaka manao zay tiany ataony ka hoako ireny famoahana reny ST reny de resaka fihetsiketsehana politika fotsiny reny isehona amin'olona manao zavatra zay fa tsy mitondra makaizy zay fa teraka fampitehan'ny fireneny reny fampitehan'ny ekonomia mahitsy satria be deaibe isika vo raha onanao de tonga defa misy ataontsika million de dollars tonga defa tsy averiny eto Madagasikara fa ikentainy eny zay vola mety tokony iveriny eto hiasa eto zany iny olany io ny mahakasika an'izay mantsy ny fandraharana sy ny politika eto Madagasikara de mifameno nefa raha ny tokony ho izy de tsy tokony hiaraka ireo satria lasa ohatrany hoe mifandray amina resaka famitsim-bola sy ny hoe fanodonam-bola izy io sy ny hoe tsy rambary-panjakana hatramin'izay nisy mpandraraha voasarimotra foana rehefa miongana ny fitondrana anankiray zay nitoanany hitantsika io ny mpandraraha Mamy Rafatomanga izay malagasy rehetra aloha zay niasa tao aminy no lasibatra amin'ilay faninjehana mahazo azy no le hoe zavatra na tsy nentina ataony sy le hoe fanararotana fahefanana ataony sy ny fifehezan'le fitondrana ihany koa hitantsika ny mbola rajona zay fitondrana HVM voasarimotra tamina hoe resaka atao amin'ny douane izy mpandraraha zay nisan'ny nanana izy azy ihany koa nampiasa olona marobe eo amin'izay zany hoe inona tokony ataon'ny fanjakana ampisaraka an'ilay hoe fandrarana sy ny resaka politika satria io ihany koa navoatontonona n'ilay tale kabinetra ny fitondranany Rajoelina tany Londres zay naka tombony tam'ilay hoe fampiasam-bola ho avy eto Madagasikara ho an'ny fraude de libération nationale zay nge mahatonga anay tafaraka amin'ny panorama zany ao anatin'ny panorama mametraka an'ilay hoe fanovana ny lalàna fanaovana politika misy eto Madagasikara rehefa ny lalàna ny fanaovana politika ny mamaritra fa rehefa mpanao politika anao tsy afaka mandrara rehefa zay ny lalàna de na enao mandrara na enao manao politika fa rehefa tsy mipetraka zay lalàna zay de sady manao politika anao manao fandrarana faharoa ho anay ny fanaovana politika dia zay tsy mba anisan'ny olona d'accord amin'ny hoe karama be raisy ny mpanao politika io tsy d'accord amin'io zay tondra mpanao politika ny resahako rehefa tonga ao izy de zay ny fitondrana ny firenena zany tsy tokony karama be ohatran'io antony ray voalohany renany olona tokony efa ho retraity no manao any asa fitondrana ny raha-pirenena zany zany hoe efa manana fidiram-bola amin'ny retraity izy any olona manana fidy fa apetraka hatrany ambolohany mihitsy fa kely de kely ary raha ny tena marina rany de tokony ho resaka tampikarama fotsiny no iesana ny olona rehetrarehetra mpanao politika ny olom-boafidy zany tsy ho tokony ho karama be ohatran'io zany ny famezana azy tomobile tsy olana ny famezana azy carburant tsy olana ny zay ilainy rehetra ahafahany manatanteraka nesany omena azy fa eo amin'ilay resaka karama kosany de zay de mahita fa miopapana loatra ka mahatonga ny mpandrahara mandeha mahakany koa mba farafaratsiny izy zany mba mahazo vola dobla ny faharoa de rehefa mitokana tsara ny fanaovana politika sy ny fandraharana araky ny lalàna ny feny politika araky ny lalàna ny feny fandraharana zany anatin'ny constitution zany apetraka mazava tsara mihitsy ny hoe ny fanaovana ny olona manao politika de tsy manana fandraharana sy ny an'izany dikan'izany dia le politika na le hoe fandrindrana ny fiarahamonina de mametraka lalàna de mipetraka fotsiny lalàna mifarany eo ny asany eo mifametrahana ny lalàna
ny fampiarana ny lalàna de ny mpampiatra lalàna ny exécutif manao anazy a de ny lalàna ny miantra de tsy misy ihany fa lasa afaka manao an'lay tika resahan'ny olona be deabe ty hoe capture de pouvoir capture d'état io nge resaka fotsiny hoe nemo zany miove fa io le teneniko anao hoe io nge le ataony reto fireneny ka fa tonga eto ankehitriny mi-influencer ny vahoaka manao am'izao sy am'izao mba ahafahany manana an'izany capture d'état zany satria ny fanjanahana zany efa tsy possible atsony fanjanahana mivatana fa ny fifehezana ny fahefa-panjakana ankolaka zay ny tena capture d'état zay raha ny tena izy fa tsy hoe mpandraraha mitana vola tsy zany fa le hoe fahafahana firenena anankiray manery ny fahefana misy ao am'ilay firenena izay ny tena capture d'état zay satria lasa lay firenena no mibaiko lay firenena am'izay fotoan'zay de am'izay fotoan'zay a ilay firenena zany lasa lay état any ivelany no lasa état anatiny fa ao ambadika eo zany izay ny tena capture d'état zay fa ny resaka hoe reny ataotsika hoe monopolisation sy ny karazany rehetrarehetra reny voafehany lafiny commerce sy économie dolidolo reny amy lalàna reny raha miantra tsara ny lalàna tsy misy reny zavatra reny zany de izay zavatra zay zany tokony ho jerentsika tsara tokony ho hitatsika tsara tokony vahoaka tsy tokony ho taitaitra am'ireny voambolana style vaovao reny fa zavatra efa eo ihany reny fa misy fotsiny olona na firenena hafa mampiasa vola mampiely an'ireny hevitra reny mba ho an'ny tombotsoany ary matoa raha miara-manana Jean-Pierre tapilasady ny fotoanatsika ny azakazaka moa zany inona no azonao amtinandreo voaresaka ireo nisy ny zavatra mety hoe no manana olazaina fotoanan'izao ampiarao amin'ny afatra ihany koa firarotsoa ny vahoaka malagasy any a de veriko fotsiny zany fieziko hoe za de mbola tsy sasatra amin'ny teny zany amin'ny filohan'ny fanavaozana ankehitriny izay de nijoro tam'izany anisan'ny mpanoarona ny kafimy matamy zany aho dia nijoro ary nilaza fa ny tokony iverina tamin'ny fanapaha-keviny izy dia tamin'ny fandravana ny rafitra rehetrarehetra mihitsy mbola tazomiko zany hatramin'ny androany na osoloany impolo eo ara io gouvernement io tsy manana olanany am'izany ny FLN fa ny olan'ny FLN de hoe tokony ho faritana ny fahefa-panjakana hitondrana ny tetezamita ary faritana ny asa rehetra tokony ataony na feuille de route na convention na accord politique na inona ilazana azy dia tsy maintsy apetraky zany fa raha izao lalana hitondrana ro azy zao de miverina any amin'ny fiaraha-mitatana am'ilay olona naonga anay satria nareo tsy nanonga-panjakana mariny zany fa zay ny nanonga anazy de zay nahatsiary fa nanonga-panjakana ary de mirofonareo lay fahefana rehefa avy eo de miteny zay hoe tsy mety io raha tsy misy an'izay feuille de route na accord politique izay mba ahafahanao manana an'ilay fahefana ifampiresahana am'izao tontolo zao fa izay ihany nge ny olanao hoe ary zay ny olana abloke atsika fa nizaniza filopirenena mitondra tetezamita tahakan'io teto Madagasikara dia tsy maintsy nandeha tam'izay daholo eny fantramin'ny farany teo ny andriniriny rajoelona miverina am'izay zavatra zay ka noho izany za tsy miteny aminao hoe tsy mahay ny mpanao politika eo akaikinao fa mahafantatra izy fa saingy izy efa nampidirinao ao anatin'ny fahefana dia tsy sa mandrava lay fahefana eo am-pilatana antsony nefa fahefana tsy afaka mandroso fa mampijanona ela be azy fotsiny eo amin'ny fahefana io ny vahoaka zany de tsisy inona afaka teneniko amin'ny vahoaka fa fitsikoatrany hoe mitolontsika nanao zay nanalana ny filoha ny andrinirina rajoelona rehefa nahatsapitsy fa tena tsindrivorika ny nataony tamitsika teo anefany zao fotoany zao koa de mandeha any amin'ny lalana tsizy ilay fanapaha-kevitra raisina ka tokony isaina ihany ny vahoaka isaina za tsy miteny andao irahina anao an'izao fa lazain'olona fa manonga-panjakana iny anao fa aleo misaina mieritreritra tsara am'izay hevitra tokony toanana sy tsy toanana eto amin'ity fireneny ty